Tara, fa lasa marina rehetra fa Tara. Tara, Zanahary mahita. Nanampy aho. Nanampy aho. Na Espérance ary fa vetivety nifona tamina. Nifona zazoko Espérance. Aza mety na maty ny elaelinao na diao Espérance. Nangino loatra za Zanahary. Nangino loatra zaho. Nangino loatra za. Fa mora no miteny hoe aza rarahina. Mora be zany le afako. Enjana ane zao zavatra iainako zao. Ha? Olona rasa-korazana ane. Olona rasa-korazana. Olona rasa-korazana. Olona rasa-korazana. Mafy zany. Fandranga tahako. Ambarao-nareo ina marina ny aretin'ny tompoko vavy. Ambarao-nareo ina marina ny aretin'ny tompoko vavy. Nahitaka ny publication ny blague zao nomaly tomagny abiaby malahelo. Eto zao te-tena amitsika iaby hagnambara anisany volombelo amile tantara amin'ny famorona hira igny. Voalohany aloha zany tsy nisy ny hirany Flash B, Force Joker raha tsy nandeha hirany Black Nadia mizara karatsy. Ary nalaza iny tamin'ny fotoan'iny tamin'ny à peu près 2019 angamba 2018 2017 2018 eo angamba igny de lasa zay tamizay zany manager abiaby mitady jeune talent anisan'ny voasinto moa zahay Flash B ohatsa bakabaka avaratsy any karazana chanteuse avy any izy iny tonga teto Antananarivo. De tamizay manager ray zahay sy Flash B teto Antananarivo. Tamizay Flash B clip anankitelo za clip ray niaraka tao manager tao. De niaraka tao de mandeha zany le mozika niarany ketsika niarany natao de nitaditady raha vao. De nisy fotoana za amin'ny studio voalohany indrindra de eto zany ambarako fa Botra moa zany efa tompokolay raha tompokolay Botra no nanao an'iny hira iny. Ary raha mijery koa clip nareo mbola tompokolay Botra avao koa no auteur compositeur misoratsy amin'iny hira iny sady arrangeur izy no auteur compositeur Botra fa any Ambasinany manko izy nahatonga ny hira tompoko. Tamin'ny fotoana nampalaza ny hirany Black Nadia hira Madagasikara angamba tsisy nandehana an'iny hira iny ary anisany touché fon'olo abiaby Antananarivo de zay tao studio za aloha zany ambarako fa za mpianjy studio zaho mpatory anatin'ny studio noho ny fitiavako mozika tamizany matory aho mpianjy ny studio ny Botra io. De koa nohon' zao mpianjy zay mifanerasera amin'ny artiste abiaby. Tiako teneny eto koa fa ny artiste abiaby zay zokizokiny tamin'ny fotoana reny ka mpandeha tamin'ny Botra fa namoaka ny hira tamin'ny Botra tao mahafantatsa ny histoire iaby. Tsy mahafantatsa reo zoky abiaby reo an'ity histoire ty nahatonga ny hira io. De tonga avy any misy olona artiste voasansansy tamin'ny fotoana io tao votonga ao de slow Botra anaovy hira zaho hira slow manataka ny any Black Nadia iny slow le mizara karatsy zany satria mitouché anazy. De nanao Black de nanao zany Botra de avy koa misy dans une semaine zay anatin'ny studio misy olona vaovao foana zany bakany hamoaky hira ohatrany hirany Black Nadia mangataka eo de eo zahay gaga tamin'ny fotoana zany hoe ahoana raha ty hira ty.
de malaza be de farany mandeha am'izay eritseritra de tafitena hoe to ny olona namorona an'iny beze tompoko de olona fantatsay teo miara mipetrapetraky ao zahay anatin'ny studio ao am-botorao manko fandehanany artista izy io na amoaka hira ny artista reo grand reo mandalo foana na tsy amoaka hira satria ao zany karazany hoe toerana fipetrapetrahan'ireo artista reo izay anisan'ny nahafantarako bebe kokoa nananako relation am'ireo artista zay zokizokiny zay efa malaza de tonga de eo zahay tadidiko tsara andro arivariva amin'ny fito de nandefa de ny téléchargenay io hiran'ny Black Nadia io nalefa tao amin'ny écran io jerenay le ina moa tena mahatonga ny hira ty tian'olona zay aloha zany débat voalohany de nijerenay clipiny zay tsara de ny critique an'iny daholo samy namoaka ny hevitsiny teo zay rehetra de nisy olona io am'izay namoaka te hira tena tsara raha contrena tsara ny ahoana ty hira ty raha ohatsa contrena zany ideny zany de tam voalohany moa zany de saka hoe lehilahy nandeha nieritreritra hoe lehilahy le izy saika anisany hoe nazaha tena koa zany saka hoe ahoana zany zay ahoana contre ty hira ty de nandeha débat teo nandeha débat de lasa eo zay flash beat amin'ny fotoana io tsy teo tsy teo flash beat amin'ny fotoan'io fa tany an-trano de eo misy efatsa angamba zay tao anatin'io anao mbola any misoratra any amin'ny farinay zay Stéphane Claviste zay misoratra amin'ny remerciement an'iny clip iny raha jerenareo hatramin'ny farany fa natao remerciement teo iaby misy ray aman-dreny misy zokizoky teo de iranay de de alefa de atao slow de teo aloha zay namoromporona de teo am'izay tenena koa nisy any zokibe any avy any Akiliara zay namorona ny zarakaratsy iny raha tadidinao tsara angamba zokibe apartirany eo amin'ny fitofito arivo eo nisy niantso anao hoe ahoana iro amorono hira zahay hira contrenan'io hiran'ny Black Nadia io de teo manao somary nialangalana zay ahoana ty fa ahoana ty anaovana ny hira ty hoe raha hoy ianao teo de teo aloha zany lasa igny de zay tato zany nanomako hoe andao ataoko e de nitapa-kevitra zany zay tao anaty studio hanao andeha izy lasa atao tropical atao aloha atao tropical so andizan'olona any amin'ny tanàna satria ny an'ny Black efa slow de atao hanao tropical de lasa le projet natao teo nantsina flash b rapitsiny de eo logera ny mialangalanay de nalefa le izy de fa nisy denay tao natao de rapitsiny moa zany nandefa nisy version avy any gra fa en général amin'ny gera avy any Akiliara fa en général zany misy 30% angamba avy amin'ny any fa ataoko hoe aty amin'ny 70% ty angamba ny tena niketrika azy tao voatra sy ny retraretra teo moa zany anisany nanoro hevitsy mahakasika ny hira lasa igny atao igny kinaiky flash b anatrano izy matory any tsisy zavatra haina ary Black Nadia tsy nahay an'izany zavatra zany tamin'ny nanaovana an'io de nantsina flash b tonga de nampirana anazy ataon'ny flash b studio iny eo amin'ny 30 minutes eo nanaovana an'iny angamba igny hira instrina amboaribotra papapapa de natao le hira vita le hira de vita flash b vita nanazy zay io artiste manko misy an'izay première voix zay ho an'le lead ho an'le lead zany iny foana de sy nanetsetsa zay niantso synthèse-ny any misy synthèse anazy zay mitovitovy vocal amin'ny Black angamba izy nantsina hoe ampanaovana an'le izy de nisalasala aloha izy fa nantsina zany de nampianona an'le hira de zay olona retraretra nandeha tamin'ny studio tamin'ny fotoanan'io tsy nahay an'io hira io efa nalaza be taminay tamin'ny studio tao zany izy io tabota tao 67 tao le toera tao 67 tao fa nalaza io zay artiste retraretra tsisy ahoana ty anaovana an'ity ny manager retraretra zay grand abiaby ambadika reo tsy mahay an'igny hira igny de lasa zahay natao le hira
Vakikomandana de natao le hira. Vita le hira de nantsoina le synthèse iny tsy niafaka izy. Synthèse ny Black Nadia izy satria izy ohatrany hoe mialangalana be am'le cas zany am'le noho hoe Flash B am'le hira amin'ny contre ny Black Nadia lôjika koa le raha satria sefiny iny. De niantsony tadidy tsara ranabavy botsy ny synthèse nanao an'igny feo lavitra igny. Tao tamin'ny fotoana tsy haiko à peu près amin'ny efatrefatra koa ngamba botsy ny tonga nanao ny synthèse ny hira igny de tonga de lasa hira ty, lasa ty hira ty. De natao le hira. Rehefa vita moa zany de naboaka. Natao clipy question na 3 jours nanovana ny hira iny. Tonga de arivan'iny ihany ho vita le hira. Tonga de natao clipy nantsoina Aïssa Davida avy Anatoliara artiste zay ngamba nanao clipy. Clipy niny tompoko eo zahay daholo nitazona lumière mbadiky niny clipy iny ao. Zay mahatonga ny clipy iny ohatrany hoe fond vert foana ho an'olona mpanao vidéo mahafantatra an'izany fond vert zany. Clipy tsy ampy 2 jours koa iny nanaovana an'iny. De vita, rehefa vita moa clipy abiaby de pare am'izay anao an'le izy hoe pare miaraka amin'ny olona namorona an'io base io zay nanosika ny Flash B moa zany tamin'ny fotoana zany navoaka. Rehefa navoaka le hira de après tonga de matraqué abiaby. Après am'izay na Black zany mety tsy mino hoe mety tsy nino zany tamin'izany fotoana zany hoe alaza io hira io fa manomboka efa mipasy zany fa azony Black angamba le sisiondresaka satria artiste rehetrarehetra tsy fanahin'io hira io. Une semaine ireo naboaka de natao nalefa teny vato i Flash B. I créena an'le base zany nalefa hoe voatonga avy any andafy i Flash B. De tonga ny créena le izy hoe anana de teny koa Black tamin'ny fotoanan'io. Za koa moa zany tamin'ny fotoanan'ny Black teny amin'ny teny vato tsy teny aho tamin'ny fotoan'io fa tantara ihany henoko teny Black de natao conférence de presse ny Flash B de lasa reo de iny moa Flash B ny teny tamin'ny raha igny de lasa aloha le hira niparitaka fa ny tiako tenena aminareo zany ary tiako hazavana eto Black tamin'ny fotoana nanovana ny hira tamin'ny nanovana ny base io tsy niaraka n'izany hoe sy ary surprise ho azy io iny fiboahan'ny hira iny ary hira tsy nantenanao alaza na za zao koa tsy nanampoan'ny Flash B alaza fa nalaza be iny. De le izy aloha mazava ho azy fa base nisy namorona iny base iny fa ny tiako tenena am'le olo koa zany anisan'izay miteny ny Black aho hoe manenjiky raha zany io artiste io tompoko nanao base abiaby ireo artiste arisorana moa zany Fanjama sy Wawa ohatsohatran'regny itsika public itsika mpanaraka an'izeo no anisany micréer an'le zavatra lasa mitosy an'le artiste. Za saika tsy niteny any satria hitako zany le raha zany hitako ranabavy Black Nadia voainy marina mitaraina izy mbola velona agny tokoa olo nanao an'io ary fantatsy ny Black ary olo akaiky anazy fantatsy ny tena fantatsy mihitsy ny olo nanao an'igny ny créer an'igny base igny. Teo amin'ny 2017 eo angambany. Fa eo tsika mitena ino la manino sa victime zany le olo le artiste fa zay tompoko nahatonga an'igny hira igny. Zay ny marina, zay ny fohy, zay lava fa izay ko tapay le raha. Fa zay ho noho ny public zany micréer an'le raha lasa marina de zay mahatonga an'le artiste lasa miady tsika public mampiady an'ireo artiste reo.
anara-pirofo zany fantatry nireo artista reo iabiaby zany eto Madagasikara tsy mahay ny histoire io tsy mahay ny tantara io ary namorona niny reny misoratra farina jerenareo remerciement reny olo misoratra amin'ny remerciement reny vavolombelon'ny tantara regny mbo maro velo amin'ireny reny vavolombelon'ny tantara zay namorona nire de lasa base le izy de nikrena hatsamin'nisy fotoana ara rehefa nifampiany zany taty naza zao za hitanareo nanjamby appeliny flasby contre ny flasby tamin'ny fotoana manenitsaky zany telefona ty zany rabeso hoe le ola ny créan le base za mianjainy appeliny flasby contre ny flasby tamin'ny fotoana reny ary za baka ambonindavaka ary contre ny flasby voalohany nanao spectacle ny fausse joker tany amin'ny faritra Menabe tany abelo nandeha tamin'ny faritra Menabe tany contre ny flasby voalohany amin'ny fausse joker resaka fausse joker zay de mitiratsy le raha de rehefa nanao ny clip ny nantsoina na iny le bandy ao amin'le clip ao igny nantsoina nialangala iaho satria ohatrany hoe le hira ty ahoana ty fandehan'ny hira ty créena base anisan'ny natahotra iaby regny reny olo nanao clip le bandy raha iny avao nalaina nampanaovana clip fa tsika zany ka zay zany ezo fa saotra betsaka anareo saotra anareo nagnaraky ho tapaiko le izy zay mamangy amin'ny faoreo an'ny fianakaviany flasby zay artiste miara olo zao moa zany